Bijouterie Pantsu manolotra anao ny logité. Fa ahoana kina tandry mampafotsy an'ireo ohatr'izao satria za mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircis votre peau. Tiny tena izy rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary dimanjato zay lalovany malama. Sanifère, le meilleur. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Charbon manolotra anao ny logité. Charbon madio, mateza, mora ampiasaina. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompo ary tomaso indray ary nyty logité any dreaming ity alatsinainy fahaterambin'ny folo ny volana mai miarabanao amin'izao takariva izao reto ny lohatentsika. Solombam-bahoaka misa 7 izay manohana ny fitondrana no voarohirohy tamin'ny fandraisana vola mahery ny 10 tapitrisa raha araka ny famotorana nataony Bianco ny volana aprily 2024. Feno 17 taona androany tolona 13 Mei nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo nanoloana ny lapan'ny tanàna androany. Nanambara ny fanohana ny kandida iray kosa ireo mpikambana sasany eo anivony omasita amin'ity androany ity. Tazonin'ny polisy ao Moronia ny Komoro ireo vehivavy malagasy ny Savalo mikasa iondrana antsokosoko any Koweït andro vitsy izao. Mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina malagasy ny fikambana ny Mpino Sunnita eto Madagasikara. Any ivelany dia raikitra ny fifandonana amin'ny Iran sy États-Unis taorian'ny fanambarany ny fanjakana iraniana ny fialan'izy ireo tamin'ny fifanarahana mikasika ny nukleary dia nandefa fiaramanidina mpandatsy ranomaso sy sambo mitondra misila ao amin'ny golfe persika États-Unis ny alakamisy lasa teo. Fa mitsidika ny tokantranonao ihany koa tompoklasy tompoko vavy ary dia asaina ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Hatramin'ny farany tokoa satria anatin'ny tapany faharoa dia anaraka ny zanam-pandaharana teny anglisy ny ianao ary ny solita isika izay sy mpiardina razafandramanana kosa no hanolotra anao ny actu sy ny la une. Arakaizany dia nanokatra famotorana mikasika ny trangana kolikoly teny amin'ny Paon d'Or tamin'ny volana aprily 2024 ny bramalo tena misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco. Solombam-bahoaka misa 7 izay manohana ny fitondrana arak'izany no voarohirohy tamin'ny fandraisana vola izay mahery ny 10 tapitrisa avy. Nalefa teny amin'ny sampany fitsarana izay miady amin'ny kolikoly na ny paka ny rararaka ity vaovao izay tateriny Jery Edouard sy misy Sara Zafinjatovo ity. Naray fitoriana mikasika trangana kolikoly teny amin'ny anteny eram-pirenena manoloana ny fampandaniana ny lalàna fehizoro amin'ny fifidianana ny Bianco tamin'ny volana aprily 2024. Ny fivoriana teny amin'ny Paon d'Or izay nandraisan'ny député anjara niaraka tamin'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta tamin'izany fotoana izany no fototry ny famotorana. Nambara fa nozaraina vola mitentina 10 tapitrisa ireo solombavambahoaka 7 izay nanohana fitondrana tamin'izany hampandaniana io lalàna io. Tsy misy namelan'ny Bianco ireo député 7 nandray anjara tamin'ny fivoriana sy nampandany ilay lalàna. Efa nangona ny porofo entina miampangy ireo solombavambahoaka ny Brao miady amin'ny kolikoly ka efa nandefa ny dossier teny anivon'ny sampany fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny PAC. Hatramin'ny herintaona efa maro ireo député izay nohenohon'ny Bianco tamin'ity raharaha ity. Anisan'ireo nanohitra sy niady tamin'ny kolikoly amin'ny endriny rehetra kosa ireo solombavambahoaka mampara stime izay lasa solombavambahoaka ny fanovana taty aoriana.
everina fa ity tranga ity no anisan'ny tarika nihetsika tamin'ny 1 aprily 2024 nitarika tamin'ny fanolonan'ny gouvernement tantarihan'ny prime ministre teo aloha Mafaly Olivier. Teny amin'ny kanjan'ny 13 mena ny parvis moa zany ankehitriny no natanterahana izany hetsika nanomboka tamin'ny 1 ny volana aprily izany feno 17 taona androany ny tolon'ny mpianatra izay nivory teny Ankantso sy nitarika tamin'ny famaranana ny repoblika voalohany ihany koa nahatonga ny kianjan'ny 13 mena. Tolona izay nitaky ny anotsorana ny naman'ireo mpianatra izay voasambotra no izy ireo nitaky ny anatsarana ny fampianarana anisan'izany ny fanagasiana ny votoatin'ny fampianarana eto amintsika nanamarika izany ary ireo mpitaritolona tamin'ity androany ity sy ireo antoko samihafa androany ary nametraka fehezam-boninkazo nanoloana ny lapan'ny tanàna. 17 taona androany etsika nataon'ireo mpianatra tetỳ amin'ny kianjany 13 Mey raha tsy ahivina tamin'ny daty io no niara-nindrona tetỳ amin'ny arabe ny fahaleovantena ireo mpianatra nitaky ny amoahana ireo namana izay voasambotra teny Ankatso niary ny 12 Mey roa amby 7 ireo mpianatra ireo izay niady ny anovana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara tafiditra anatin'izany ny fanagasiana ny taranja sy ny maro hafa nisy arak'izany ny fifanjevona teo amin'ny force républicaine de sécurité na ny FRS sy ireo mpitolona vokany maro ny namoniainy sy naratra tamin'izany fotoana izany. Tsy tedavana voninahitra na hoe nahazahoana karama nahazahoana seza nahazahoana fahefana fa hoe ny tolona mpianatra madiodio zany fampianarana fahatsarany fampianarana miady tamin'izany ary fijetsitovana ihany koa le hoe maninona ny mbola misy ministra vazany eto amin'ny tanitsika dia tsy ohatrany tsy nafaly mpianatra zay ka zay zavatra moa taterina zany rehetra zany mbola verika any satria misy mako misasany misandoka fa hoe nisy mpanao politika naraka taona taty arina efa miverina avy any Slavy izay vao nisy intervention niditra mpanao politika fa tamin'ny voalohany dia madio tsara mihitsy ny mpianatra manao ny zavatra io mbola tsaroan'ireo olona sasany ny zava-nisy tamin'izany fotoana ka tonga nanatitra fehezam-boninkazo nanoloana ny lapan'ny tanàna izy ireo androany efa nisy raha teo ny fanambarana avy amin'ny tompon'andraikitra fa tsy azo atao ny manao kabary politika amin'ny ity androany ity nijanona teo amin'izay fahatsiarovana arak'izany ny tsirairay. Fa anisan'ny vavolombelona satria niasa atao amin'ny service géographique frantsay ary dia nandalo zany le olona vahoaka be dia be avy etikatrahan'Alakely niakaratany amin'ny Rova nandalo teo anoloany ny tranon'ny service géographique ao Andohalo le fijoroana nahita an'le fahasahin'le mpianatra zany tsy mbola nahita olona niakatra ohatran'izany teto Antananarivo nandalo iny Anjo iny doranay le stafety tonga pompier dia doran'ny olona koa ny tomobily pompier tato. Nizotra tampilamina ny fankalazana ny 13 Mey tety Andrenivohitra. Fa lafim-baovao mikasika ny fifidianana kosa indray tsy mbola nanolotra ny mpitambola mitanta ny contini fampielezan-keviny aloha ny ansasaman'ilan'ireo kandida izay mifaninana amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity. Izy ireo izay efa tokony mitendrena raha vatany vomivoaka ny lisitra ofisialy ireo izay neken'ny seni Andry Anjarany izay fifidianana izay. Herinandro voalohany fampelezan-kevitra endrika tsy fanarahan-dalàna maro no efa tsikaritra raha araka ny tatitra nataon'ny seni Andry Vitsilasa izay. Isan'ireo ihany koa ohatra ny tsy fanajana ireo toerana izay manokana izay voatondro ametrahana ireo afisina kandida samy manao izay mety aminy ireo mpifaninana manana hoenti-manana napariana azy ireny araraka ity vaovao entin'ny Rindra Tahiry sy Doda Rajanjato ity. Avy daholo ireo loharanom-bola sy volam-paritaka amin'izao fampelezan-kevitra izao. Fantany izay tsy mbola voavady satria hatramin'ny herinandro lasa teo dia latsaky ny 400 isan'ireo kandida 700 no nanolotra izay tantana ny kitapom-bola ny kandidany. Voafatry ny lalàna fahizoro ny tokony hanana ny kandida tsirairay avy izany ahafahan'ireo tompon'andraikitra mahefa manao ny fanaraha-maso ny amin'ny fitobaky ny vola ampiasaina mandritra izay fampelezan-kevitra izay. Raha roton'ireo kandidany tsy famaritana mazava ao anatin'ny lalàna feny fifidianana ny fetrandro farany ahafahana manolotra ny mpitambola torak'izany ihany koa ny sazy miandry ireo tsy manaraka izany.
araka ny voalazany iseny hatrany dia teryvolana ireny latsabato no anaovan'izay tatitra araboly izay ary tokony ho voarakitra ao anatin'ny kajin'ireo mpitamboly ny volana ampiasaina naniditra na nivoaka enimbolana mialoha ny fifidianana ankoatriny tsy fisiany lalàna entitra mamatra ny fampielezan-kevitra ny alohan'ny fifidianana dia tsikaritra atao anatin'izay herinandro ny atrehana ny propaganda izay ihany koa ny fandikan-dalàna ataon'ireo mpifaninana amin'ny ankabeny isongadina indrindra amin'ireo ny fametahana afisy endrehetreny na dia efa napetraka mialoha aza ny fafana manokana amin'izay amin'ny ankabeny dia tsy maka fahazon-dalana olona karamaina ametaka ireo afisy ireo vao nanomboka amin'ny propaganda dia vabe be mametaka an'ireny eo dia ilay izaho manaratsy an'le tia akaiky fivarotana teo a tokony eny amin'le plasy voatokana tokony asiana zany ireny tokony apetaka tsy miera zany izy fa tonga dia apetany eo fotsiny io zany andra tena marina isakarivo ariva amin'ny valo ka hatramin'ny 12 alina dia tsy azo atao zany mametaka azy amin'ny poto fa misy toromarika ilay izy amin'le sisan'le misy pancarte ohatsori reo zay ahoana zao ny nenareo zao misy amin'ity zany fa tenenina amin'ny misy famiteny azo ametahana sy tsy azo ametahana le izy vararany lalàna ankoatra ireo efa voafaritra ireo ihany koa ny fandraisan-jara ny mpiasa-panjakana ao anatin'ny fampielezan-kevitra raha toa ka tsy naka lalana manokana mialoha tsy asa mandrapavita ny fifidianana sy ny fampiasana fitaovam-panjakana hatreto aloha dia mbola mijanona ho fanamarena fotsiny ihany no nataony voamera maleo tena misana ny fifidianana manoloana ireo trangana tsy fanarahan-dalàna hita ireo fa andro vitsy tarin'ny tsy maintsy nanolorana ny tale général ny nanolorana ny tale général ny Omasia teo aloha ny fanalahidiny ho an'ny tale général ny kolontsaina dia mitsangana hanoana candidat ireo mpikambana sasany sy teo anivo ny Omasia izy ireo izay milaza ny tsy maha-ara-dalàna nanofoanana ny lalàna 17 tsipika aotra 20 nandrafetana ny politika pireneny ny sarymihetsika sy ny sary-miaina araky ny tolo-kevitry ny ministerany serasera sy ny kolontsaina tamin'ny filakevitry ny minisitra iray volana lasa izay ny gouvernemanta izay manana adidy anatanteraka ny vinavina mpampandrosoana ny filoha hitsankilan'izay ireo manohitra ny fanapahan-kevitra kosa hitsankilana dia milaza fa mitovy fijery amin'ny politika mpampandrosoana ny filoha izany mitodika tsikelikely amin'ny resaka politika ny olona nanateraka ny fanafoanana ny lalàna fe amin'ny ankabeny ny politika pirenena mba ny sarymihetsika andany ny gouvernemanta fohy be tamin'ny alalan'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera izay nandefa ny tolo-kevitra manafoan'izany tao amin'ny filakevitry ny minisitra ary nanatanteraka ny fakana ny Braony Omasia ny 7 Mey lasa teo raha jevina dia saika tsy tanteraka ny fifamindra-pahefana teo amin'ny tale général'ny Omasia sy ny tale général'ny kolontsaina voalaza mantsy fa tsy nivonina tamin'izany ny tale général'ny Omasia teo aloha ka fa nalahidi nomena ny tale général Francis Razafy Arsan nandritra io andro io rehefa nampahafantarina azy ireo fa tsy maintsy tanterahana ny didy etsikilany kosa ny mpikambany Omasia teo aloha sy ny candidat iray rotsakovidiana natolotry ny IRD izay nanambara ny tsy maharadrary ny dingana nandravany ity ofisy pireneny ity tamin'ny alalan'ny didy itsy volana manafoana lalàna 17 tsipika aotra 20 izy ray zarina fa taraina satria maraina any renim-piahany sarymihetsy majamy lafitrakotomaka ampandroso an'ilay sarymihetsika zany dia mila olona zay mipetraka eny amin'ny assemblée nationale ary tokony tsy anjehany zany reo zay ke tsy manetsika an'izany izy ary raha resaka omda zany zay tsy nazony nataony omda mpilalao sarymihetsy tsy nazony natao sovy miteny eto ny directeur ny omda raha misy zatra meny anay ny famohan-kevitra araka izany ny fitodrana faobe sy ireo andian'olona mitona ho manohana ihany koa ny politika ny filohampirenena ary volona ampandany ny candidat mirotsaka amin'ny loko na ampandany ny filohan'ny repoblika tsara ny manamarika fa voan'ny volana maritsa lasa teo no naharen'ny mpiany sarymihetsika ny lantora kotomanga izany hoe volana vitsymonja mialoha ny fanomanana ny fifidianana volana 20 miliara ariary isan-taona no fantotra fa nihodina teo anivon'ny Omasia antony lehibe izay nampisy ny disadisa teo amin'ny sy ireo mpiantsehatra eo anivon'ny sarymihetsika izay nahatsiaro fa voam-baka tao anatin'ny fotoana ny jorony no ny tsy fisiany fangararana amin'izao fotoana dia izao hitsabahana candidat mikasa irotsaka solombavam-bahoaka izao ny fiadiana ny amerenana azy
mbola tsy maintsy rahantsika eto ny toyan'izay fifandirany ao anatiny samy ao an-trano izay hatrany fa mazava kosa ny safidy ho an'ny poniny androndra sy ny manodidina izao tsy ahitoaina ny fanohanana izay nataon'izy ireo ho an'ny kandida mamidina laharana fahenina avy ao amin'ny lisitra vonona sy vanona omaly alahady indro raha itsika ny akon'izany. Nopory foniny androndra sira tanàna manodidina azy fa vadina sonotry ny tamin'ny kandidalarana fahenina ka tonga maro izy ireo namaly ny antso. Lava dia lava ny lalana no nalovan'ny karnaval kanefa tsy niala ny mpanaradiany mamidina fa vao maika ny tombo andalana. Tanàna maro no niara-nientana tamin'izany toa ny Vanja, Ankazolava, Ambohitsoa, Ampamantanana ary ny farana teo amin'ny Kenjabena Tanimenabe eo Androndra. Nisongadina tamin'ny lahateny kandidalarana fahenina mamidina fa fomba fijery sy fiasa vaovao no entina eo anivon'ny antemirapirenena izay tena anao laharam-pahamehana ny tombotsoam-bahoaka. Manangana orinasa nandritra ny 20 taona scoop digital anarivony anareo ny asa tao nefa tsy ampy zany. Lalàna hoentika eny amin'ny assemblée dia tsotra ihany ilaina ny famorona amin'ny malagasy asa ho an'ny malagasy. Jerenareo tsara nge zavatra mampalahelo hoe amin'izao fotoana izao ny vahiny avy any ivelany any omena tany anaovana orinasa fa malagasy samy malagasy tsy mba tohanana mamorona orinasa ekenareo sa tsy ekenareo zany zao zavatra betrakitsika raha toy io fanjakana io manao zavatra tsara ho tohanatsika izy fa raha manao zavatra tsy mety tsika tsy manaiky sika tsy manaiky satria ny tombotsoam-bahoaka no ilay raha nilitsaka solom-bavam-bahoaka dia sady tsy mitondra an'ilay lokon'ilay hoe amin'ny anaran'ny ray ny angatahana ilatsaka na amin'ny anaran'ny fanjakana satria reny tompo dia endriky ny akanosana fa za militsaka amin'ny anaranareo vahoaka. Fahombiazana no azo ilazana ny fampielezan-kevitra tamin'ny herinandro voalohany iny ho mamidina nafana ary nametraka ny fitokisany tamin'ny ponina tamin'ny tapany atsimon'ny boriboritany faharoa iny. Araka dokam-barotra isika iveriny eto afaka fotoana fohy sy anisan'ny bahana amin'izany ny trangam-piarahamonina ny vaovao sosialy ary ny toekarena. Toy ny logité ary ny trangam-piarahamonina sy ny sosialy no anisany anohizantsika izany. Tazomina ao Moroni any Komoro ireo vehivavy malagasy miisa 7 izay nikasa ny hiondana antsokosoko any Koweït andro vitsy izao. Taorian'ny fahafantarana ny tranga dia nandefa taratasy tamin'ny gouvernemanta komoriana ho fangatahana ny fampodiana azy ireo aty Madagasikara ny ministera ny raharaham-bahiny. Voamarika tao anatiny ity taratasy tamin'ny 20 minity ihany koa ny tokony andefasany fitondram-panjakana komoriana fanampanazavana bebe koa izay mikasika ny mombamomba ny reto vehivavy ireto. Tsy voalaza aloha hatramin'izao fotoana izao ny toerana ny aingany ireo vehivavy ireo ka nahafahany nivoaka ny Madagasikara. Tsy misy ahafantarana ny mombamomba azy ireo raha araka ny fanazavana ihany koa ny fantatra kosa dia piasa ny faditseranana tany an-toerana no nahatratra azy ireo tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pireneny Moroni. Tsy mbola nahazom-baovao ihany koa hatreto ny valin'izay fangatahana fampodiana izay. Fa eo ankilan'izay kosa dia polisy miisa 3 no namdirina violon ny zoma fa folo ny volana May teo no niatraketraka vokatry ny hamamoana izay nataon'izy ireo. Nandona fiaran'olona iray teny Alarobia ny fiara noentin'izy ireo tamin'ny fotoana io akoatra ny sazy mbola miandry dia tsy maintsy manolotra ny fanamboarana io fiara simba io ihany koa izy 3 mirahalahy vaovao ary izay tateriny Jasiel Anjarafeny sy Kasa mbola manana. Mbola perinasa ary nanao fanamiana ireo polisy miisa 3 avy ao amin'ny CSP 8 Analamahitsy no nandray zava-pisotro misy alkôla. Tsy voafehin'izy ireo intsony ny familiana ilay fiarakodia entiny ka nandona fiara iray hafa teny Alarobia ny zoma lasa teo. Fanapa-kevitra noraisy ny tale jeneraly ny polisy pirenena ny fisamborana azy ireo teny atoerana ary najanona avy hatrany ilay fiara noentiny. Tsy fiaran'ny polisy kosa nefa io. Toy izao ny fanazavany tale ny kabinetra ny ministera ny filaminam-bahoaka.
antso avy amin'ny olona tsara sitrapony teto anivon'ny polisy pirenena nilaza fa misy golf type 1 miloko beige crème hoentina polisy telo amin'ny rahalahy izay manao fanamiana. Io golf io dia mivilavilana be ny fandehany ary miataka daholo izay fiara rehetra nifanena taminy. Nandona fiaran'olona hafa ilay fiaranenton'ireto polisy reto dia nijanona teo amin'ny tapo-piakarana eo amin'iny lalana eo Alarby mahazo ny seny iny fra iny ilay golfa ny fanazava tamin'ilay tompon'ilay fiarany domina. Vesatra ny enjehana ireo polisy telo amin'ny rahalany fandraisana zava-pisotro misy alcool amperinasa izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna mifeny mpitandro ny filaminana. Ankoatr'izay nangelingelina amin'ny filaminana an-dalambe izay ahina mety namoizanain'olona ny nataon'izy telo amin'ny rahalahy reto ratsy na ato. Efa misy kosa fipetra ny raisina tao aoriany famotorana. No amafisiny ny baiko nomen'Andriamatoa tale jeneraly hitazomana ponja tsy amponja moa zany fa ao anaty violon an'reto polisy reto. Izay ny ray voalohany nanome baiko avy hatrany koa Andriamatoa minisitra ireparena ny dommage nahazo an'ilay fiaran'ny doministre telo amin'ny rahalahy ary fahatelo dia nanome baiko ihany koa izy anaovana ny dossier disciplinaire n'izy telo amin'ny rahalahy. Dia manao antsoavy ny tompon'ny fiara io izahay anantona any amin'ny commissariat central Tsaralalàna raha ohatra izy ka mbola tsisy procédure hafa nataony momba n'io zavatra io zany. Raha tsy ahivina vao herinandro lasa izay no nisy polisy telo hafa nahiditra ponja no fanaovana kitototo teo amin'ny asana indraiketany. Manamafy hatrany ny polisy pirenena fa ao anatin'ny fanadiovana anatiny ka tsy handefitra amin'ireo mandika lalàna. Ezaka atao tokoa ny amngoran'ireo mpitandro ny filaminana izay tsy manara-dalàna hoy ny ministra ny filaminam-bahoaka Andro Vitsy Lasa izay. Nampafantatra ny ampahany amin'ireo fitsipika mifeny mpitandro ny filaminana ary ny avy eo anivon'ny polisy pirenena tamin'ity androany ity no amafisiny tompon'andraikitra fa ilaina ny fanohanana avy amin'ny vahoaka tsy ankanavaka ny ady amin'ny fanakorontanana ny fiarahamonina arak'ity fanampim-baovao izay entiny Rasiel Anjarafiana sy Kasambola Mana ity hatrany. Ny sesesy tokoa tato ato ny asa ratsy izay nahavorory mpitandro ny filaminana maro. Akoatra ireo firaisana tsy kombakomba amin'ny mpanao ratsy, betsaka ihany koa no mitaraina amin'ny fanararota-pahefana ataony ampahany amin'ireo mpitandro ny filaminana miteraka ia amin'ny olom-pirenena ny fahafantarana izany. Namel'olona amin'ny resaka vehivavy ka miboadelo ireo ny famaly dia tonga zay dia lasa niaritra amin'ny fahafatesany le zalahy. Mamaperinasa dia manosa taxi be ny asany. Dona kely mameza kely, mekely anaova vitanana crédit. Izay natoro zareo na vitanana sigara. Zalahy ihany koa manome basy reny hoe ny sasany miaraka manao action amin'ireny mihitsy ny arahona. Mamafisiny avy eo anivon'ny polisy pirenena ny andraikitra izy ireo amin'ny fiarovana amin'ny vahoaka sy ny fananany. Iarany lalàna ireo mpitandro ny filaminana tsy manaraka izany. Andraikitry ny vahoaka no mampandreny tompona andraikitra raha matsikatotra fietsika tsy mendrika ataona mpitandro ny filaminana. Misy lalàna ho an'ny mpitandro filaminana. Ohatra hoe tsy azo atao ny misotro amperinasa, tsy azo atao ny mitondra elo amperinasa, tsy azo atao ny mitantana vehivavy amperinasa. Rehefa manao fanamiana ianao dia misy zavatra maromaro tsy azo ny mpitandro filaminana atao. Dia mangataka ny fiarah-miasa amintsika mpiarabelona izahay mba hampandre avy hatrany ny tompon'andraikitra eto anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka raha ohatra ka mahita fandikan-dalàna na fitondran-tena eritreretintsika tsy mendrika ataon'ny polisy ahafahany eto anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka manokatra ny fanadiadiana. Nataon'ny polisy pirenena ity fanambarana ity taorian'ny fampitirana violon polisy misy telo mamo amperinasa ny zoma lasa teo. Fa nisy ny vatosoa lehibe izay sarona tany Dabolava tamin'ny faran'andro teo ao distrikany Miandry Vazo faritra Menabe tamin'ny Alarby teo raha ny marimarina kokoa milanja 10 taona io vatosoa kwartsa io. Tao anaty fiara lehibe iray izy io no nosavainy zandary tany an-toerana. Tsy mazava ny antora taratasy fahazon-dalana ny trandrahana ity vatosoa ity ka voaterina karina taty Andrenivohitra.
ny sabotsy iraky amby folo Mey teo no nijery sy nanao famitorana mikasika azy ireo ny ministry ny Arena Kibonitany sy ny loharanokarena stratégique nanamafy ny ministera fararan'ny lalàna ny fitrandrana na ny fanondranana Arena Kibonitany antsokosoko tsy mbola fantatra kosa treto ny fanapahan-kevitra ho resy ny ministera amin'ireo vatosoa ireo. Misehatra sosialy dia ny fifandraisan'ny malagasy samy malagasy amin'ireo mpino silamo manday anjara mavitrika mantsy amin'ny fampandrosoana sy ny fiarahamonina malagasy ny fikambanan'ny mpino silamo sonita eto Madagasikara. Ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanabeazana sy ny fahasalamana no tena imason'izy ireo miampy ny fitaizana ny vahoaka malagasy. Miamafy ihany koa ny fiarah-miasa eo amin'izy ireo sy ny fanjakana malagasy raha araka ny fanazavana izay voaray ny fenoaja Ariana sy Aina Rahoanina. Mbola tsy fantatra ankehitriny ny isan'ireo mpino silamo sonita eto Madagasikara. Everina fa manodidina ny 300 mponina eto amintsika dia silamo araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Faritra tena ahitana azy ireo ny any Avaraja sy ny any amin'ny faritra Tsimonosy. Hatramin'ny nijoroan'ny fikambanan'ny mpino silamo sonita dia efa maro ny fandraisana andraikitra no sahan'izy ireo teto amin'ny firenena. Ny zavatra mafavita ny vahoaka mpino silamo na ny communauté musulmane sunnite eto Madagasikara. Tsy ilana isika ny sekoly any Mahajanga, ny dispensaire any Mahajanga, ny sekoly namboarina tany Tomasina, ny dispensaire namboarina tany Tomasina, ny pont izay namboarina tany Anivorano, sy ny sisa, ny tranom-pianarana, ny tranon'ireo mpianatra izay namboarina tany Mahajanga vao vetivetika eo. Ary raha jerena kotsika anisany ezaka natao farana teny fanomezana ny hopitaly Ambatoboeny rano na lavarano mba ahafahan'izy ireo tsy sahirana amin'izany rano izany. Ny latsakemboka ao amin'ny fikambanana sy izay fon'ireo mpino no entina anatanterana ny tetikasa-pampandrosoana rehetra. Amin'izao volan'ny Ramadana izao no mahavitrika ny mpino amin'ny fanaovana soa ho an'ny mpiray-tanindrazana raha ny fanazavana trany. Tokony tanterana amin'ny taona 2019 izany hoe ny fananany vahoaka malagasy hôpitaly manara-penitra anankiray izay miaraka amin'ny fitaovana vitsivitsy ao anatiny. Tahaka izay ihany koa ilay projet faharoa izay nentinentina atao amin'ny alalan'ny fanamboarana sekoly efatra amby roapolo kilasy miaraka amina dispensaire sy miaraka amin'ny trano fametrahana izany hoe dépôt anankiray io fotikafikasa io dia sekoly anankiray zany miaraka amin'ny fitaovana rehetra izay mitenana aminazy. Mariana fa miara-miasa akaiky amin'ny fanjakana ny fikambanana ary andalam-pifanarahana tetikasa vaovao indray. Efa fantatra ireo tetikasa fa ny fankatoavana avy amin'ny fanjakana no manamarika ny famboan'ny asa izay ho tontosaina amin'ity taona ity. Misy fandraisana anjara tsirairay eto toerana sy voatery ho ampy anefa an'izay satria na ny firenena ary mila fanampiana ny ivelany amin'izay rehetra sy tratra ny caisse publique. Rehefa hita fa tsapa fa mavesatra ho an'ny mpiray-finoana ny famenoana ny vola ilana nanganana an'ilay projet dia tsy maintsy mila vonjy amin'ireo rahalahy ny ivelany izay afaka manampy. Ka izay zavatra zay nefa tsy zavatra natao mansokosoko fa tsy maintsy deklarena ary angatahana lalana mazava amin'ny fanjakana. Ankoatra ireo dia anisan'ny vaindondra ran'izy ireo ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fambolekazo rehefa vanim-potoana fanaovana izany. Andalam-pandisana ireo mpino silamo manerana ny nosy ihany koa izy ireo ankehitriny. Tamin'ny 9 Aogositra 2024 no nahazo fankatoavana avy amin'ny fanjakana malagasy ny fikambanan'ny mpino silamo sonita rehefa nitsangana an-taonany maro. Mahalon'izay nahazo 2 andro tsy asana kanefa andraisan-karama izy ireo avy amin'ny fitondram-panjakana amin'izao volan'ny Ramadana izao. Anisany nanao an'izany amin'ny fetin'ny Ramadana izany ho jour férié sy nanome ihany koa ho an'ny mpino silamo ilay fety ao aorian'ny volana Ramadana no volana sy 10 andro ho figé ho jour férié ihany koa. Araka ny nambaran'izy ireo dia manara-dalàna ny fikambanana
fa tsy mioapiafina mandika ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Tsy ho an'ny pensona miano izy ireo ny asa tanterahiny ireo fa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Trembava mikasika ny toekarena sy ny vidim-bary mandidina ny 500 ariary hatramin'ny 700 sy 500 ariary ankehitriny ny kapoaka ny vary eny an-tsena araka ny filazan'ireo mpivarotra dia ny tsy fampidinana n'ireo mpamatsy vary eo antoetantoerana ny vidim-bary no nahatonga ny vary ho lafo teo. Midina tsikelikely anefa izay vidim-bary izay tamin'ity taona ity 570 ariary amin'izao fotoana izao ny kilaon'ny vary mavokely, vidina 700 sy 500 ariary ny iray kapoaka, 500 ariary no vidiny iray kapoaka amin'ny vary stock sy ny riz de luxe, izany hoe 500 sy 700 ariary ny iray kilao. Ny vary gasy kosa no mora indrindra, 500 ariary ny kapoaka ary 100 ariary ny kilao. Rahantsika ny fanazavana mikasika izay. Nanomboka tamin'ny février izy nidina dia hatramin'izao mbola midina foana. Tamin'ny voalohany izao misy 900, misy maheriny 900 dia izao izay efa tafidina hatramin'ny 500. Ohatra ny midina izao io makolika, tsipala, ny stock. Any ivelany kosa indray miakatra ny maripana any amin'ny Iran ankehitriny. Taorian'ny fanambaran'ny fanjakana iraniana ny filazan'izy ireo tamin'ny fifanarahana mikasika ny nukleary ny taona 2012 ny alarobia lasa teo dia nandefa fitaovam-piadiana toy ny fiaramanidina mandatsa bomba sy sambo mitondra misilo amin'ny golfe persika États-Unis ny alakamisy lasa teo raha nitatitra dia io arivo kosa no nahitana fiaramanidina izay mandatsaka bomba iray hainga atao amin'ny tobony tafika nabakabaka ao Al Udeid Qatar. Fiaramanidina mpandatsaka bomba iray amin'ny fanjakana Amerikanina no tratra antsary ny ato amin'ny tobony tafika nabakabaka ao Al Udeid ao Qatar io ariva io. Raha ny fanambarana avy amin'ny tafika Amerikanina dia azo ireo tokoa ity fiaramanidina ity ary natokana hiaro ny tafika sy ny tombotsoan'ny Amerikanina any amin'ny faritry Moyen-Orient. Mariana fa ny alakamisy lasa teo no tonga tao Qatar ity fiaramanidina ity taorin'ny fanambaran'ny fanjakana iraniana amin'ny stany izy ireo tamin'ny fifanarahana nukleary no sy niavina tamin'ny 2012. Ny alarobia dia nilaza ny avy amin'ny IRGC na ny Islamic Revolutionary Guard Corps fa tsy isalasala ny amely ny tafika Amerikanina raha toa ka misy ny fihetsika hafahafa avy amin'izy ireo. Mariana nefa fa androany any Bruxelles no nisy ny fivorian'ireo firenena Europeanina niarana nasony fifanarahana io niaraka tamin'ny filohan'ny diplomasia Europeanina Federica Mogherini sy ny sekretera mpanjakana Amerikanina Mike Pompeo. Any ivelany hatrany dia mitohy hatrany ny fihetsiketsehana any Soudan dia akatoky ny volana Ramadany aza ny ponina any an-toerana. Any io ihany koa no voalaza fa iverenany fifampiresahana eo amin'ny tafika sy ny solotenan'ny vahoaka Soudanais andiniana ny fandrafetana ny gouvernemanta tetezamita hatreto dia mbola samy mitana ny heviny ny rotota andrasana araka izany ny mety ho vokatra izay fionana izay. Rehefa riva fahatapiran'ny fifadiana amin'ny Ramadan no miverina manao fihetsiketsehana ireo Soudanais nanomboka ny fiandohan'ny volana Ramadan. Tsy miova ny fitakina dia ny anomezana ny fahefana amin'ireo sivily. Anio no tokony hiverina indray ny fampiresahana eo amin'ireo manamboninahitra sy ny ALC vondrona misolo tena ireo mpitolona. Hatreto teboka roa no tsy hitovian'ny andanin'ireo hevitra izay mampitarazoka ny krizy ao Soudan. Voalohany, ny fahitana marimaritra iraisana amin'ireo andrafitra ny governemanta samy te azo ny maro anisa avokoa na ny tafika na ireo sivily. Manaraka izany, ny mahakasika ny charia, lalàna mifototra amin'ny finoana silamo, mitaky ny fanafahana izany ny vahoaka izay tsy pany ny tafika an-toerana. Io lalàna io izay nampiana nandritra ny fitondrany Omar El Béchir. Samy manana ny mpanohana azy koa ireo mpiandany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. États-Unis sy Frantsa ary ny vondrona Europeanina no ambadika ireo sivily
raha toaka mahazo ny fanoanana avy amin'ny Egypte, Arabie Saoudite ary Émirats Arabes Unis ny tafika. Nanambara raha teo i Riyad sy Abu Dhabi fa hamatsy vola €2.7 miliara ho fanampiana amin'ny krizy ao Soudan, krizy izay niatomboka tamin'ny fakaran'ny vidin'ny mofo tamin'ny volana Desambra lasa teo. Fampatsahivina aminao ary aloha ny vaovao izay nisongadina tamin'ity takarivan-ty mialoha ny idirantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Solombavambahoaka miisa 7 izay nanohana fitondrana teo aloha no voaroroy tamin'ny fandraisana vola maheran'ny 10 tapitrisa ariary raha toka raha araky ny fahampitorana izay nataon'ny Bianco ny volana nanomboka tamin'ny volana aprily 2024 teo. Fantatra ihany koa fa feno 17 taona androany ny tolona etsy amin'ny 13 Mei nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo manoloana ny lapan'ny tanàna androany. Ary manaraka izay dia nanambara ny fanohanana ny candidat iray izay miaraka amin'ny filohan-kehitriny ny sasany teonivon'ny Omasy androany izy ireo izay tahaka ny manohitra ihany ny fanamariana sy ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Fantatra kosa izao fa vehivavy misa 8 no izay nikasa ny hondrana any Koweït no voasambotry ny mpitandro filaminana ny Maoronisy any Komoro any. Araka izany andrasana ny fampodiana azy ireo aty an-tanindrazana. Ireto indray kosa no miandry anao anatin'ny tapany faharoa anaranao ny zanam-pandaharana teny anglisy izay anazarana mikasika ny 13 Mei mikasika ny ity androany ity. Isan'ny vaovao mafana kosa ny tontolon'ny sarimesika tatoato tsy miala amin'izay ny fanontaniana napetraka tao anatin'ny oianao. Anatin'ny hafakely fomba fanaony ireo mpanety volo any Ghana no entina aminao anatin'izay zanam-pandaharana hafakely izay. Irendray izany no miandry anao anatin'izay tapany faharoa izay aorian'ireto dokam-barotra vitsy ireto.